Namoaka fanambarana ny foiben'ny antoko MFM ary manambara zany fa Andriamatoa Velson Jean Constant izay mpandrindra ny antoko faritra MFM faritra Nalamanga teo aloha dia tsy afaka misolo tena ny antoko MFM intsony na io amin'ny alalan'ny fanohikevitra ara-politika no sady tsy mpitondra teny ny antoko MFM ihany koa voalaza ao anatin'izany fanambarana zany fa rakotoary manana teny Nelson indray no voafidy andimby azy mandritra ny 5 taona eo anivon'ny filan-kevi-paritra ho an'ny MFM Nalamanga hatrany fa mbola ijana ao anatin'izay lafim-baovao amin'ny fiomanana amin'ny fifidianana izay antsika eny anivon'ny gouvernement amin'izao fotoana izao nisosikevitra avy eo anivon'ny Voamera komity fakakevitra ary hoentina dinihana eo anivon'ny anteny mera-pirenena sy ny anteny merandolo izy ity ary zareo avy eo anivon'ny FMTF moa dia nilaza fa hitondra fandresen-dahatra ampandanina ireo FDB 7 tapaky ny komity fakakevitra raha tiana tokoa ny anatsara ny lalàna amin'ny feno fifidianana. Ilaina ny ampiarana tsisy fanovana ny FDB 7 tapaky ny komity fankakevitra raha tiana ny anatsara ny tontolon'ny fifidianana eto amin'ny firenena indrindra amin'ny fifidianana 2024 hoy ny fikambanan'ny tanora mandala ny fahamarinana mba ho fampandrosoana ny firenena FTMF. Tafiditra ao anatin'izany ny fametrahana ny rafitra tsy maharitra izay ahitana ny soliteran'ny kandida eo anivon'ny CENI. Eo ihany koa ny fanomezana fahaleovan-tena tanteraka ny CENI miampy fanitarana ny anjaran-draikitry ny Voamera ity amin'ny famaritana ny tetiandrom-pifidianana ary ny fiantsonan'ny mpifidy. Ny lalàna misy amin'izao fotoana izao izay manome vana ny mpitondra ary tsy ampadio ny fifidianana hoy ny FTMF. Lasa ny fanjakana maha-politika anazy moa zany dia hoe lasa izay mapetipety ny fanjakana no mety aminy. Zany hoe indraindray tsy voahaja zany zao ohatra hoe raisitsika fotsiny hoe ny fametrahana ny au niveau provincial sy ny régional izay voafaritry ny anatin'ny lalam-pifidianana zany nefa indraindray zany izay moa maha-politika anazy dia tsy voapetraka izay fa rehefa ny CENI zany ilay manana an'ilay fahefana dia ataoko hoe mety hafa zay izy ny fomba fijery zay zany manaraka an'ilay lalàna izy ao anatin'iny zany dia izay moa nangatana ao anatin'ny tsy ny tolo-kevitra hoe mba ny CENI mihitsy no amoka an'izay le atao hoe calendrier électoral dia ny convocation des électeurs sy ny rehetra ao anatin'iny satria indraindray ny hitako hoe lesoko ao anatin'iny dia hoe ny ministère-ny ati-tany mamoaka ny décret d'application amin'ny élection anankiray ny CENI mpanantanteraka fotsiny ao anatin'izay Mitaiky ihany koa ny fanamafisana ny tsy fiandanian'ny sampandraram-panjakana, famerana ny vola ampiasain'ny kandida amin'ny fampelezan-kevitra ary ny fanamafisana ny fiarovana ny bilita tokana sy ny famoahana ny voka-pifidianana ny FTMF.